Hojentsika trany kosa ny fampalalamba avao makasika vaovao ny fiarahamonina nisy ny hetsika natao mifanandrify amin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny tehana fotsy ny tolakandro teo tetsy amin'ny plateforme de fédération des handicapés no nanatanterahana ity hetsika ity. Hetsika niarahana tamin'ny ministeran'ny mponina ny plateforme de fédération des personnes handicapées ary ny Rotaract no noentina nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tehana fotsy tetsy Beoritsika androany. Nisy ny fanomezan'ny solotenan'ny ministeran'ny mponina vary, menaka, savony ho an'ny jamba miisa 20. Ankizy folo no fantatra fa nomen'ny Rotaract vatsy-pianarana nianatra eny amin'ny A2M na ny Association des aveugles de Madagascar. Tsy manana atotanisa maro-pototra itsika hatreto mikasika ny isan'ny jamba eto Madagasikara fa tombatombanana roa hatramin'ny 3 hetsy ny isan'izy ireo. Ny atotanisa tena marina no tsisy fa tombatombana misy dia raha fijerinay zany eo amin'ny satria ataontsika hoe raha isan-jato mponina eo no isan'ny jamba izany hoe folo isan-jato amin'ireo le semana amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 2 hetsika hatramin'ny 3 hetsy eo ny isan'ny jamba zany eto Madagasikara. Fitaovana iray manampy ny jamba amin'ny fandehanany eny an-dalana ny tehana fotsy, voalaza fa sarotra ny mampiasa azy ireny. Hita amintsika aloha zany na dia efa tamin'ny voakarany lalàna tamin'ny taona 3 dia mbola tena sarotra mihitsy ny fampiasana azy. Sarotra satria voalohany be da be loatra sakatsakana amin'ny fitondrana amin'ny tehana fotsy. Na lavaka, na dalina, na mpivarotra, na eo koa nefa tsy fanajan'ny olona ny tehana fotsy. Misy ara atao hoe migarify mihitsy ny fitondrana ny tehana fotsy. Fa eo koa tsy fahalalan'ny olona ny fomba atao rehefa ohatra ka ny fomba atao hoe mba ahafahany jamba mitondra ny tehana fotsy amin'ny ara-dalàna. Fa zany hoe misy ireo jamba izay voatery tsy fidiny mitondra le tehana fotsy. Ireny zany dia azo atao tena hoe miriska ny fiainany mihitsy izy amin'ireny nefa tsy maintsy mitondra ny tehana fotsy izy satria mba te aleo tena izy amin'ny fivezivezena ary koa mba te hanao zavatra izy fa tsy te hipetra fotsiny. Saika mionona amin'ny fanomezana tehana fotsy avy any ivelany moa ireo olona manana olana ara-pahitana eto Madagasikara satria mbola tsy hita eto an-toerana ny tehana fotsy ary voalaza fa lafy ihany koa ny vidin'izy ireny. Ny solotenan'ny ministeran'ny mponina izay nandray fitenenana moa dia nanao anjo fanentanana mba isian'ny fifanomezan-tanana ho an'ireo izay manana olana ara-pahitana ireo. Anisan'izany ny antso nataony ho an'ireo mpamily fiara ohatra mba hitandrina sy anana faharetana ny mpamily fiara rehefa sendra olana jamba eny amin'ny arabe.